manolana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo antsika rehetra ampifaliana ny zarana indray ny amin'ity resaka momba ny finoana ity faniretsika zany hoe anana finoana velona tahaka an'ireo olo malaza ao amin'ny baiboly dia tsika mizako mba teo anana an'izany finoana zany ty anana zay finoany Davida zay ty anana ny finoany Abrahama tahaka ny finoana nanana ny Paoly apôstôly misy koa olona zay mpiarabelona amintsika na tantara taty aoriny eo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia tsika hoe tianana zany finoana zany fa vao mafaly ny ambarako aminao afaka manana ny finoan'ireo ianao ary tian'Andriamanitra anana ny finoana ianao zay ny mahafaly manokana mampitanao aminao zao fampianarana zao ny finoana velona sy tsy voahozongozona hitahitantsika zany malahelintsika matetika hoe ndraindray matoko be ndraindray latsaka be ny finoko ndraindray tena very hevitra mihitsy ndraindray dia tsy hitako tsony zay tokony ho atao voalohany indrindra aloha dia zao finoana fanomezana avy amin'Andriamanitra manana toetra roa io finoana fanekena na fankatoavana sy fahatokiana zay aloha voalohany indrindra rehefa niteny Andriamanitra hoe toy izao mitiavan'Andriamanitra zao nomeny ny zanany lahy ny anjarantsika dia manaiky mandray le fanomezana zay le finoana fanekena na finoana fankatoavana dia miara-dalana amin'izay tahaka atsika manana tongotra roa isika dia miara-dalana amin'izay ny fatokiana matoky fa marina ny fanambaran'Andriamanitra matoky fa maro toerana zay zavatra nataony zay le finoana ary finoana io tsy tena avy amintsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra misy zava-miafina ny nambaran'ny Paoly apôstôly hoe tsy menatra ny filazantsara azy fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay tramin'io zany dia miresaka izy hoe finoana ho amin'ny finoana isika matoky isika mankatoy isika matoky dia tahaka ny kodiarana le izy mihodina ny kodiaran'ny fiarakodia dia lasa lavitra mihitsy ianao lasa toerana lavitra vokatry ny fiodinan'ilay izy dia ohatr'izay fatokiana fanekena fahatokiana dia mitohy arak'izay araky nitombonao amin'ny fanekena n'Andriamanitra nitombonao amin'ny fahatokiana azy rehefa mitombo fankatoavana azy ianao dia mitombo amin'ny fahatokianao dia fitambarana zay zavatra anankiroa zay ny finoana velona io finoana velona io dia volen'Andriamanitra ao anatinao io petera hoe miarahaba an'ireo zay nahazo finoana soa tahaka ny anay petera ndela nahazo finoana zany nomena zany izy hitany nanome Andriamanitra dia io zay ny finoana soa ho anareo zay nanoratany amin'ilay taratasy io finoana aminareo dia tahaka ny anaikio zany hoe reny olo malaza reny zany nomen'Andriamanitra finoana tahaka ny nomeny ianao zay mino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy zavatra zany tsy voafehan'ny saitsika manontolo aloha fa zay mahafinoana velona azy na te hoe velona dia misy fitombona misy fivoarana misy fiatsarana misy fivelarana zay le atao hoe velona tsy avy hatrany dia tonga amin'le faratampony amin'ny voalohany fa misy fivoarana mandeha ho amin'izany manaraka an'izay ny finoana velona sy tsy voahozongozona dia mifantoka amin'ny Kristy sy ny teniny dia ny teny ny filazantsara zany iny retintsika hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary mitoriteny dia avy amin'ny teniny Kristy ny teniny Kristy ambarany hoe teny filazantsara tsy Matthieu, Marc, Luc, Jean fa fanambaran'Andriamanitra
momba ny fitiavany antsika sy ny heviny ary ny fikasany ny amintsika. Zay le filazantsara. Ny finoana velona zany tsy miorina amina onono na hoe teny rerentsika teny hoeny fotsiny. Matetika tsika dia maheno an'izany. Indraindray ary dia lasa saina kely amin'le teny olona hoe ny fivavaky ny maro dia matakadavitra zay hoe ohatrany tonga dia nampitainy fotsiny ny hevitry ny maro matakadavitra. Fa na hainao irery azy rehefa mivavaka amin'ny mpinono ianao tsy voatery maro sady tsy miteny hoe ratsy ny maro fa tsara koa ny maro. Fa na hainao irery azy ditantsika ny tantarany Elisa reny dia matetika olona nandeha irery teo amin'ny vanim-potoana ny ainana fa jerentsika ny fisehoany ny herin'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny fiainana izy ireny. Dia toy izany koa ianao rehefa manana n'le finoana mibanjana an' Jesosy Kristy araka efa niresantsika tamin'ny voalohany mibanjana azy no anatin'ny fahoriana ao anatin'ny zavatra mifamaofao ary tsy voazongozona zay finoana izay. Taka ny olona mitaingina bisikleta io rehefa mibanjina n'ilay toerana ale fa tsy miondrika mijery ny kodiarana sy le fitaovana ampiasainy dia tsy mianjera. Fa raha vao mijanona dia tonga dia mianjera ho azy. Ny finoana velona, ny finoana tsy voazongozona dia finoana mifantoka amin'i Jesosy Kristy ny maizy azy sy ny asa nataony. Ny finoana velona sy tsy voazongozona ihany koa dia miorina tanteraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Zao ny aza adino ny baiboly manontolo dia azo fitinina amin'ny teny toy izao: tian'Andriamanitra ianao. Zay fiorenana amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay, Andriamanitra ty fitiavana. Zay aloha ny voalohany indrindra raisinao ma-Andriamanitra fitiavana azy. Jereo tsara ny fa Jesosy rehefa tonga ty an-tany, rehefa nampianatra n'iny raina izay ny an-danitra iny izy, tsy hoe mba hahafahantsika manao n'izy tsy anjery fotsiny, fa atsapahantsika hoe atraiza moa ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fanakekizana antsika. Ny tanjon'Andriamanitra dia zao: tsy jery azy amin'ny mampahary fotsiny isika. Ary ambarako anao fa ny olona rehetra ny mino ny Zanahary ilay pahary fa tsy minona amin'izany Andriamanitra. Ny finoana kristiana dia araka ny nampianary ny tompony mihitsy hoe rehefa mivavaka nareo dia manaova toy izao raina izy an-danitra. Io pahary io avo indrindra io ny jiosy moa tsy maniantso azy ray zany tany aloha, fa lay avo indrindra Elion, lay Andriamanitra tsy toa, El Shaddai hoe Abraham. Ary ny jiosy dia nanjary mba hialany amin'ilay fanonona anarana be dia be, indrindra moa tsy manonona n'le Jehova na Yahwe izy Adonai, zay ny itsony azy. Mbola endriky le hoe lavitra Andriamanitra tompo, fa Andriamanitra ny ty fandray aminao hoe anaka ray any ahy ray. Inenao ambadika zay fifandraisam-pitiavana mampiseho te hiay anao a, te hikarakara anao a, tena mifitiavana anao a. Zay ho Andriamanitra io tsy velona ny finoana raha tsy manana de fifandraisana hoe za izy raiko ary za zanaka. Ny finoana dia miorina amin'ny hoe tia izy. Raha nyteny tsika tsy tian'Andriamanitra tsika fa Andriamanitra ny tiantsika. Rehefa raisintsika le fitiavana, ianantsika le fitiavana, eketsika le fitiavana, didokitsika le fitiavana, dia lasa le fitiavana zay mameno atsika manjary mahatonga mity azy sy ny tia ny namatsika. Dia lasa mahatanteraka ny lalàna isika rehefa mameno atsika le fitiavan'Andriamanitra. Ny finoana velona sy tsy voazongozona dia miorina amin'izay fitiavana zay. Tsy mijanona eo amin'ny hoe ray ihany aza sy zanaka, fa hoy Jesosy tompo: tsy atsokotsony hoe mpanompo ianareo
fa toko sakaiza zany fisakaizana mihoatra no finamanana hitantsika fa endry mpitiavana daholo zany rehetra zany ary dia mankaheretsika ny finoana velona tsy vorongoza miaraka fanekena sy mifatokio manaraka an'izay mifantoka amin'i Jesosy Kristy no maha izy azy hitantsika in'le zao no izy izao no tamin'ny herinandro sy ny asa ataony ny asa nataony teo amin'ny azo fijaliana indrindraindrindra tsy miankina amin'ny asako fa miankina amin'ny asa nataony ary ny fahatelo dia zao miorina amin'ny fitiavan'Andriamanitra tanteraka aminao amin'izay le teny hoe reto telo reto no mitoetra finoana ny finoana miteraka fanantenana satria miandry ampahatoky miandry amin'ny fifaliana miaina an'izay finoana izay ao anatin'izany fifaliana zany ary mivokatra izay dia fitiava fifandraisana velona amin'ilay Andriamanitra fitiava izy tia ary zako lasa manjary tia azy milaza aminao efa miamahazo vana ao anatinao le finoana velona sy tsy voazongozona rehefa ao aminao zay zavatra telo lo nambary teo aloha zay amen.